L'actu du jour. Miaravatsika menakavy andray androany fainina amby roapolo ny volana Jolay 2024. Manao ihany ty fandarana ty miaraka amin'ny ilay resaka hoe inona zavatra tokony atao, inona zavatra iarahana mientana zany anty ady amin'ny tsy fanjariana maneno be ao anatin'ny jirama ty. Indrindrandrindra zany ny resaka hoe enquête parlementaire. Teboka anankiroa no resahako. Voalohany zany de ny resaka nataony député Fidèle Razanampiera momba ny NELEC. De Taneta Matavy tamin'ity herinandro ty. De ny faharoa ny mahakasika ny enquête parlementaire. De ny farany ny fanentanana antsika rehetra hoe inona zavatra tokony atao. Voalohany zany nandeha tany Tamatavy ny député Fidèle Razanampiera niaraka tamin'ny mission Banque mondiale hoe aronao vizity ny NELEC. Tamin'izay fotoana zay rehefa niteny iraky ny Banque mondiale sady tsy mazava tsara le resaka amin'ny fanazavan'ny député Razanampiera hoe ahoana moa ty resaka NELEC ty, tokony anampiana ve ny NELEC. De ozy izy de nanazava zany député Fidèle Razanampiera hoe nahoana tokotra moa tsika tsy niresaka mihitsiny ny hoe inona no tokony anampiana ny NELEC. De nitsamboatra be zany tena hoe wa tandremo kely satria resaka mitanila alako hoe atao hoe mitanila ny resaka eto. Non seulement il y a un pouvoir asymétrique du côté du gouvernement et des Malgaches par rapport à NELEC. Inona zavatra teneniko? Ny tanila ny fahalalana zava-misy eo am-pelatanan'ny NELEC sy ny fanjakana malagasy ary ny olona mpiasa ao anatin'ny jirama. Zany zany tsisy adevitra momba an'izay. Ny lazako hoe tsy mampisy adevitra an'izany. Ny information an'ny NELEC re tompoko, izy manarama olona, izy manana accès amin'ny résultat de recherche rehetrarehetra ataon'ny Banque mondiale. Tsy fantatra zany, zany tena mijerin'le olona izy amin'reto olo reto moa zany lay nanao mission tao avy any amin'ny Banque mondiale niaraka tamin'ny député Razanampiera fa ohatra amin'ny zava-misy isan'andro rehefa manao zany mission ohatran'ireny ka manao tract de mila fantatra hoe olona tao amin'ny Banque mondiale iza ny anaran'le olona, inona ny titre noetiny ary inona ny asany, inona ny titre. Tsagam-bolo be hoy aho de manao teny tonga de avatako amin'ny député Razanampiera satria manadanja be mazevatra be mihitsy ny zavatra ataony momba ny amin'io resaka jirama io. De ilaina zany ny mahitsy be de apita-potao any aminy hoe tsy re tompoko, ary apita-potao amin'ny Banque mondiale tsy re tompoko. NELEC pendant farafakely moa sisy NELEC filatax NELEC farafakeliny depuis 2012 tena nandrabaka ary nanao tsy fanjariana rehetrarehetra tamin'ny malagasy. Fangalarana vola tsy tanono no nataon'ny NELEC. Tsy manjary ny asany de mbola izy koa ndeha ho ampianareo amin'ny vola trosain'ny malagasy. So de misy tsy mandantsika. Tsy manantsika amin'izany manjary lasa ratsy sana be zay amin'ny ngay député Fidèle Razanampiera sanatria mivavy ianao nivadika gisa mainty ka anao fahalovana miaraka amin'ny NELEC. Alao tonga de ahitsy be ohatr'izay le resaka
tsy re tompoko orinasa matanjaka be eneleka migere gropy tsy latsaky ny 7 eto Madagasikara de zany veny de ho ampihino malagasy zay orinasa tao anaty 20 taona tsy nitsahatra ny 12 taona tsy nitsahatra nandravaka ny malagasy de ndeha ho ampihino malagasy. Faharoa, Banque mondiale aza alikainareo zahay tonga de ahitsiko ny fa nalikana anay malagasy iny de davinareo atao maninona no eneleky no de davinareo ampina volagny amin'ny any amin'ny eneleky. Ce sont des entreprises privées. C'est une entreprise privée avec des branches qu'on n'arrive pas à saisir. Kaloha zavabe resaka tonga de nena ahitsiko sia sao de niova fitondratena tsika tsy zahay intsony am'izao lera zao nde mbola hitrosa volaka anampiana ny eneleka. Teboko anatin'izay rehetrarehetra zay zao ny zavatra fanazavako tamitsika hoe amin'io resaka fampiasana gropy io karotrangila ozy izy le resaka tsy avela mihitsy ny malagasy voatra be de be ny zavatra tokony resahana be de be ny zavatra tokony resahana fa ametraka zavatra antsika ako ny satria ataoko foy le zavatra. Voalohany indrindra Ramandoa gasoil jirama manofa groupe ny jirama tonga de eo mifantaniana apetraka amin'ny Banque mondiale sy ny député Fidèle Razanapierre. Inona tsy efa mividy mbola jirama koa mividy an'le groupe de mbola jirama koa ndeha andoha vola am'le aratra. Ina moa zany ny landan'lay mpamatsiaratra eo zany teboka tena apetraky ngeda be. Maninona ny jirama no tsy manana groupe ho azy de mampiasa ny groupe satria efa izy no vidiny gasoil de nde izy mbola izy koa no mametraka ny groupe de inona ny any fana groupe amindreo enelek amin'ny Jovena tsika zany tena ohatra amin'ny mifanambany satria io zany mitapy ve tsika marasaina ve tsika io nge de efa tezitra anao inona ndeha hanofatsika groupe amin'ny olona fa tsy tatanitsika le groupe de vita. Zay mahatonga l'izy hoe Banque mondiale arrêtez toutes vos conneries. Arrêtez toutes vos conneries. On commence réellement à comprendre. De zany mahatonga de ny député Fidèle Razanapierre ohatra ny vatapaka teo de hoe tokony ampina eneleky non zany teny hoe ataony enquête criminelle amin'ny anatra sy ny corruption et vol nataon'ireo groupe ngeda be reo. Mbola veriko ny averiko mahitsy be. Ce n'est pas seulement un contrat léonin, mais c'est de vol, de capture d'État, une corruption ataon'ny olona d'un réseau de malfaiteurs. Taony tengasy mazava tsara izy fangalarana nataony tambajotra n'olon-dratsy ka io tambajotra n'olon-dratsy io tao amin'ny nomboka tany etapiny présidence primature ministère an'ny finance et en petite partie ministère an'ny énergie et de hydrocarbure ka alongava de tonga de atapahana le resaka hoe arrêtez. On ne veut en aucune manière que la Banque mondiale s'immisce dans cette question pour injecter de l'argent au niveau de Enelec. Que ce soit clair. Zay tompoko Andriamatoa Seck, Andriamatoa Kofi dia tsy manaiky mandata teraka ny anampinareo any Enelec. Mazava be zay. Teboka manaraka amin'ny resaka enquête parlementaire sy ny Banque mondiale ary ho an'ny antenimieram-pirenena. Tsy voazao ny resaka famatsim-bola amin'ny Banque mondiale re tompoko momba ny resaka angovo sy aratra. Tsy voazao
Financement Banque mondiale nanaovana volobe voalohany. Financement Banque mondiale no nanaovana an'ny andekaleka. Mila tserefantsika mazava be daholo financement aniza daholo zany no nivoaka tao anatin'ireo fa andekaleka aloha de Banque mondiale. De eto zany tsika de miteny amin'ny Banque mondiale. Rehefa nanao an'izany rehetrarehetra zany nareo de misy étude be dia be nataonareo. Étude tsy tokony tsy firohana no natao amin'ny vola-trosain'ny malagasy. Il n'y a que des consultants et des consultants et des consultants sur l'argent qui est emprunté par les malgaches sur tous les financements. Financement rehetrarehetra dia consultant sababaka be. Dia amin'izao fotoana izao ho anareo député manao enquête parlementaire any an-danitra any ny zavatra jerevanareo. Dia mizesta be nareo. Mizesta be nareo hoe eny tompoko efa hitanay daholo ny contrat ny ireo mpamatsy angovo sy aratra ireo. Dia maninona dia aninonareo? Vous avez des contrats? Et alors? Vous pouvez lire leur contrat disant avoile izy. Raha tena mihevitra ianareo fa tompona andraikitra ary mila ny fifanomezan-tanàna ny malagasy ray manontolo dia avoile les contrats. Atao fatabahoaka. Étaler les contrats de manière transparente. Avoiny mangarahara amin'ilay contrat satria aminay koa dia efa teneniko ilay izy efa niteneniko tamin'ny farany teo zay mijery ilay tavalila izy ianao tia olo ty hoe tsy ohatran'ny niasa tamin'ny karana dia tia olo ty hoe tsy mifandray be amin'ny karana dia zay ny zavatra jerevanay dia iza ny ino fa ireo olo ireo tsy ndeha hitatitra ny zavatra ataonareo any amin'ny karana. Dia izay menakavy tsy malala ninena fa nareo menakavy homana ihany. Dia hoy sisany hoe non, arrêtez tout ça. Ataovy mangarahara ary avereno jerevana daholo ny projet programme novatsin'ny Banque mondiale vola sy ny mpamatsy vola samihafa. Zao mankony mijery zany ianao manaraka. Samy zavatra resahako aminareo zany Samy zavatra resahako aminareo zany dia ao anatin'ny site amin'ny Banque mondiale. Ao anatin'ny site amin'ny Banque mondiale zany dia azony tsirairay jerena. Hoe tamin'izao daty nanao an'izao consultance, nanao an'izao consultance million rehefa tambatra ilay izy consultance ny tsy haiko tsony 40% financement Banque mondiale. Consultance ho ana orinasa vahiny. Dia verina ihany. Consultance anaovana ny évaluation ny prix an'ny électricité. Consultance anaovana ny évaluation ny tokony ho vidin'ny électricité. Dia tsika menakavy sasatra mitrosa fa tsy zavatra mandroso. Ny zava-misy tokony andraisana fanapahan-kevitra any an-danitra any ny finainana. Any an-danitra any. Zaraina ilay izy hoe tia ry olona. Tia no tokony adetsika hevitra mafy be ankehitriny aloha. Io resaka apurement de la dette et des arriérés de la DIRAMA. Dia tsisy miresaka tsika. Dia tsy miresaka lay anteny miera-pirenena. Maninona tsy vakinareo les rapports? Maninona tsy apetrakareo ny fanapahan-kevitrareo par rapport amin'ilay rapport? Fa eto olakolanareo eto malagasy. Mazava be zava-misy hitanareo. Mazava be mipoaka daholo izy rehetrarehetra hoe tsy un dixième. Même pas un dixième de la puissance contractualisée no fournissant avan'ilay olona. Mazava be ny lazainy ministra teo aloha hoe misy vola ambony epanga
amin'ny vidiny gasoil de manao recommandation le vahoaka sy firenena ao anaty izy amin'ny resaka afahana mandony trosany jirama. Tsy resantsika mianakavy zany, tsy resantsika mianakavy zany fa mbola manao promenade ny présidence Ndiaye Michael mijery ahoana moa zany, ina moa zany ty zavatra ty, de nitenenako zareo de nitenenako zareo de tenena. Oui, ils vous ont dit, et alors quelles sont les décisions? Satria eto fanapahan-kevitra no ilaina, hita dolodolo izy rehetrarehetra fa inona ny fanapahan-kevitra? C'est quoi votre décision? Les enquêtes parlementaires tsy makaizy. Vous n'êtes même pas capable de faire la revue de littérature sur ce qui a été fait sur l'électricité, le secteur électricité. Comment voulez-vous faire des enquêtes? Tsy vitanareo akory zany ny tadelo ny resaka documentation manodidina an'io. Rehefa miteny aho hoe ole reto efa mihoatra ny 1,200 milliards d'ariary ene ny banque de trésor spécial jirama, de manino tsika tsy manao enquête? Inona momba an'ireo? Izany fa manino reo natao sony? Rehefa miteny aho hoe zao nge mifanaraka hony ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny prestataire de mandovola ny gasy mandovola jirama, manina tsy misy enquête? Zany rehetrarehetra zany tena ozy isana hoe miteny ratsy be zany, miteny ratsy be hoe hitanao hoe le ampandesiny reny ozy izy le olona zay le malalako. Rehefa manao antiny anao de ohatry ny hitako zany hoe misy an'ireny le fanampana be dia be le inao ty izy teo varatra sy ny anam-popoka be reny tompoko zany ao anatin'ny saiko, zany ny opa anatin'ny saiko hoe tompona ndraikitra ve rangaretinareo mba tompona ndraikitra ndray mandeha ma ole reto mahantra le firenena, mahantra tsisy zavatra mitombona ao anatin'ny zanaka teo antsika ve hoe tsy mianatra ny zaza malagasy, tsy manana taratasy pahaterana le zaza malagasy ray. 5,9 ny vahoaka malagasy no tsy manana taratasy pahaterana, 7,1 vahoaka malagasy tsy manana efa tonga taona tsy manana karapanondro. On s'en fout carrément. Miteny ny statistique testa be anao alilika mate mba tonga saina ve le tompona ndraikitra atsika, mba tonga saina ve le tompona ndraikitra atsika. 13% ozy izy no afaka baka tamin'ny ankizy vao nanomboka efa nandesana le ndasolo tenenko nareo matsy ravina marikoriko amin'ilay zaza zany zay tsy manana taratasy pahaterana aloha de tsy milatsaka an-tsekoly aloha azava be ny resaka. De amin'le nilatsaka an-tsekoly zany hoe 20% ny zaza zany raha ohatra nilatsaka an-tsekoly daholo dia ny 5% an'ireny zaza reny no mahavita ny T3 de zay mahavita indray de milatsaka de 3,7 n'le zaza niditra tary amin'ny garabola zay mipetraka ny andray vohatra ihany no afaka baka. Zay tany ambanivohitra zany tsisy afaka baka. Tsy fantatro nareo tompona ndraikitra ahoana fa za tonga de manoba be raha vao mahita an'le néant district iray manontolo néant walelike ma inona tsika tsy taitra nareo milalao zesta be manao testa malahelo be satria tsy misy vola
tsy misy ny vola fa tsy maintsy metehatra amin'ny fitrosana banky mondial, mitrosa amin'ny banky mondial, mitrosa amin'ny rehetrarehetra, tsy manatsaina, tsy misy hevitra afahana hoe zao ny lalako mbanivoanao ny tantin'ity fahalovana be sy fanotrana mangisongitsoko ity. Karana vazaha mianakarama be, karana Enelec, Filatex Enelec, Action Jouvena, milliardaire en dollars, c'est pas en ariary na amin'ny ray milanja, tsy milliardaire en dollars izy, eo an-damosin'ilay malagasy tsy mahazo na ny quarter dollar fa tsy quarter cent tetitsika menakavy de zao zany maranako an'ity faneho-kevitra ity de tsotra de matoa solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiero tsy ny valiny, tsisy tokony hanampiany gasy na hitrosan'ny gasy ka menany Enelec, tsy banky mondial enonareo zay efa hitanay daholo manko zao, efa manomboka miteny zay hoe non, arrêtez d'appuyer des structures parallèles corrompues sur notre dos, ce sont des dettes odieuses. Aloha zavabe, tosan manandevo nataonareo tsy boninay tsirairay reny, zay toko tsy anaiky ny anomezanareo volana na ray milanjary any Enelec. Zay tsy na mbola miantsika ny Enelec, mbola ady tsy hita nono tokony hiatrehana amin'ny Enelec ka hoe ndeha hanampy azy nareo. Raha volanareo alay posinareo tompona ndraikitra amin'ny banky mondial angambana, fa tsy vola trosainay. Faharoa, mazava be ty fitakina fa tsy fitalahoana. Banky mondial avoay daolidaoly ny rapport tokony avoakanareo kasin'io banky ny JIRAMA io. Atoko amin'ny teny anglisy ngamba le izy. We demand that you officially release all those consultancy report under the electricity assistance program. Averina l'izy tao amin'ny teny gasy, inona ny fangatahana takitsika ary malagasy ny amoaha banky mondial antsika menakavy, afahany tsika menakavy tsy eo enquête parlementaire io fotsiny fa tsika menakavy mandinika ny zava-misy. Avoay daolidaoly ny rapport de consultance zay nampanaovinareo. Mety tenareo tsy banky mondial manana an'izany, azafady azanaovanareo kilala maloto zay, tsy maintsy misy rapport amin'ny banky mondial dia avoay. Farany teboka telo iaho ho anareo manao enquête parlementaire reo, apetrao tsara inona ny tanjona an'ilay enquête parlementaire. Amiko dia ndravaka zavatra tokony mamevahana any ministeran'ny fitsarana sy ny sesinareo hoe anao ka enquête parlementaire zay mba tsy andraisanjareo andraikitra. Aloha ataoko mazava be koa zay, takiko hoe atsangan'ny commission rogatoire anaovana any fanadiadina lalina momba an'io secteur électricité io. Avoaka ny banque mondiale foana hoe 5% GDP ny vola miditra mivoaka amin'ilay JIRAMA, fa ilay JIRAMA adiny valo tsy misy zara fa mavita ny vokatra dia mbola anaiky foana tsika. Ka ho analy izy zany aho tohiziko rehefa avy eo fa ozy izy zany hoe atsaharo raisiny andraikitra ny zavatra angatahana amin'ny antenimera-pirenena sy ny ministera ny fitsarana dia ny manangana commission rogatoire.
alao raha tena tompona ndraikitra nareo ao amin'ny anteny meram-pirenena dia raisiny ataoviny decret manindry manaiky fa anao commission rogatoire nareo ka hifanampy aminareo anao an'io enquête parlementaire io satria raha zany dia mifampilalao eto fotsiny tsika dia lalaovinkarana fotsiny tsika mety masika be zay zavatra resahako rehetra izay fa raha ny filana hoe mila olona entitra amin'izao fotoana izao dia zay mbola hampafolo ny tokony hoentitra sy sévérité zany zavatra tokony atao eto izany makasitraka rehetra dia izao tsika dia efa ataoko foana fanentanana ndao hiara entany ndao hiaraky hiady ndao hiaraky ifanometanana farany dia ny farany an'ity fandarako ity zany nisy olona tanora nahibe nakandraikitra dia manao antso any ministra Andry Gaulle Ramarsona sy ny ando juriste Ralter hoe olereto tsy manana olona be dehibe tsika mahibe tsy manana olona be dehibe tsika manana fahalalana avy ao anatiny ka anao ve nareo sa tsy anao tena vonona ve nareo mba hitondra ny raimbolanjanareo anovana an'ity Madagasikara ity makasitraka asika rehetra. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.